Faly miarabantsika rehetra indray izay manaraka an'ity fandarana Zarahay Mahasoa ity, fandarana izay vokarin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara. Ary ny mpanoratra an'izany fandarana izany sy ny nanomana azy dia tsy isa fa ny tenako Dr Joël Lecoeur Velormisy. Miarahaba ny mpanaraka tsy tapaka ny fandarana, miarahaba ihany koa ireo izay voasambany nanaraka na koa ireo izay manaraka ny fandarana arak'izay fotoana mahafaka azy. Fandarantsika moa dia azonareo arahana mivantana ihany koa ao amin'ny Facebook page na ilay vondrona Facebook Zarahay Mahasoa. Azonareo tadiavina ao amin'ny Facebook. Ny ao amin'ny YouTube dia amin'ny anarako Joël Lecoeur Velormisy. Ny ao moa izany dia somary tara ny fampakarana azy eo satria mila fotoana ny fanaovana an'ilay izy. Dia ny fotoanantsika moa dia indramina mandrakariva ka dia arak'izay mampalalaka azy eny ihany no ahafahana manao an'izay. Fa ny eto amin'ny Facebook kosa, ny ao amin'ny Facebook kosa dia matetika miakatra avy hatrany amin'ny fotoana izay ahinonareo ny fandarana ao amin'ny radio AZ Radio Television. Misy manontany ahy moa, inona moa izany ity fikambanana hetsika ao an'i Madagasikara ity, hetsika asa ao an'i Madagasikara ity? Io moa izany dia vondrona tanora daholo izay no mpikambana ao, tanora izay nandray fanapahan-kevitra hanao zavatra ao an'ity firenentsika ity, amin'izay sehatra misy anay avy. Ary anisan'ny sehatra anankiray dia ataontsika ity dia ny fampahafantarana ny tanora toa anay, ny tanora zanantsika, zandritsika, na io ihany koa ireo ray aman-dreny, fampahafantarana ny toerana izay misy fatsim-pianarana, ny fomba fangatahana azy, ireo paikady maro samihafa ahitana fatsim-pianarana. Misy ihany koa resaka momba ny fitadiavana asa aty ivelany, ny dingana arahana amin'izany ny toerana mety ahitana izany. Ireo moa izany izao no sehatra ataony idiranay amin'izao fotoana izao. Fa dia tanora moa izany izahay, samy tanora manana andraikitra ny anivon'ny fiarahamonina any, manana asa atao, asa fivelomana, dia araka ny fotoana izay ananana no anaovana azy. Dia mahafaly mandrakariva no ny manolotra ny mikarakara ity fandarana ity mba handraisantsika mianakavy tombotsoa. Omaly moa tamin'ny fandarana fahatelo amby valopolo satria ny fandarantsika androany izany dia mitondra ny larina fa 420. Mitondra ny larina fa 420 ny fandarana androany. Tamin'ny fandarana fahatelo amby valopolo dia niresaka momba n'ilay lahatsoratra izay mila ataontsika. Mifanaraka izany mila fianoana ao amin'ilay fangatahana fatsim-pianarana natokana ho an'ireo mpianatra izay mianatra izany, ireo mpianatra any Madagasikara na koa ireo malagasy any amin'ny tany andalam-pandrosoana. Natao ho an'ireo izay haka lisansa ilay fatsim-pianarana ary ny daty faran'ny fametrahana fangatahana dia amin'ny voalohan'ny volana marsa izao, izany hoe afaka tapam-bolana eo izany. Tanora latsaky ny 5 taona no mahazo manao fangatahana ary olona mazava ho azy efa manana baccalauréat. Dia tamin'ny fandarana fahatelo amby valopolo dia nilaza fa izay ny faran'ny fandarana. Kanjo moa riso ihany fa nisy mailaka maromaro voaraiko nametra-panontaniana dia mbola toizantsika ihany izany io resaka io. Mialatsiny moa anareo izay mety reraka mihaino an'ilay fandaratra fa ela ihany nanaovantsika azy ity, fa mbola ho avy ny anjarantsika fa androany izany fandarantsika androany dia mety ny fandarana manaraka eo mbola ity ihany fa aoriana izay isika izany ho resaka fatsim-pianarana any amin'ny toerana any amin'ny firenena hafa. Ny fatsim-pianarana moa izany dia be dia be ka io tsy ho tapitra mihitsy. Ny anjara samy manana ny azy. Andao aloha mba ataontsika ho anjara ny tanora any Madagasikara izay ny maro amintsika anie dia any Madagasikara daholo ary tsy afenina koa fa tsy isika rehetra no lasa hianatra any ivelany na lasa hianatra aty ivelany. Ka raha mba manokana fotoana ho antsika rehetra izay mianatra any Madagasikara izany ny tenako dia aza tsiny ry tompoko fa ny masoandro moa tsy miakatra. Fa na dia eo aza hoe ny avy ny tahaka ny voalohany, samy mahazo ny anjarany avokoa ny tsirairay avy. Mbola ho avy ihany ny anjaranao fa aleo aloha izany hamafisitsika ny fianaran'ireo namantsika izay any an-tanàna na isika na ianao mihaino koa mety efa ao na mety eo an-tanànao ihany koa. Izany hoe ianao fotsiny no maniry ny andeha aty ivelany dia mety tsy maharitra kely satria lava izany ilay fotoana ataontsika ho an'ny fianarana ao an-tanàna. Za moa dia mandroso sosokevitra na ianao maika ny andeha aza dia angatao ihany ity fatsim-pianarana any an-tanàna ity izay nataontsika mianatra any Madagasikara ity, satria ny fangatahana fatsim-pianarana dia mila fotoana ary tsy miankina amiko ny fahazahoana azy, tsy miankina amiko na aminay izay mpanolotra mpikarakara an'ity fangatahana ity satria tsy izahay no mikarakara azy. Noho izany dia mampirisika koa ny mba hanaovanareo rehetra fangatahana sy mba hananantsika ihany koa faharetana na dia mibahana be aza ny fotoana lany hiresahantsika an'ity fatsim-pianarana ho antsika mpianatra any Madagasikara ity.
Androany ary izany fandarana faha-efatra amby valopolo dia resantsika indray ilay taratasy soratan'ilay olona anankiroa izay mahafantatra antsika. Na io ilay antsoina hoe lettre de recommandation. Nisy nanontany mantsy izy io. Dia avy eo koa moa izany hiezaka hamaly fanontaniana maromaro izay voraiko aty izany. Nisy nanontany izany izy io dia averiko resahana io ilay hoe taratasy soratan'ny olona izay mahafantatra antsika. Taratasy soratan'ny olona izay mahafantatra antsika ary milaza sy mampirisika ny antony tokony andraisantsika na tokony hanomezana antsika an'io vatsim-pianarana io. Alohan'ny resahako an'izay dia miveriberina ity fanontaniana ity hoe nankaiza ny rakitsoratra momba n'ilay fangatahana vatsim-pianarana ity vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra any Madagasikara ity. Ilay vatsim-pianarana moa dia mitondra ny anarana hoe Wells Mountain Initiative. Wells Mountain Initiative izay moa izany raha mety foana ilay adresy satria misy nanoratra ihany koa ilay izy ramose tsy tononinao mihitsy ilay adresy dia tsy hainonay mihitsy. Ka angamba ilay olona nanoratra an'izay efa any ampovoan'ny fandarana izy vao maheno. Fa averiko tononina foana ilay adresy fa tsy maninona. WELLS L zany ohatran'ny hoe lioka ohatran'ny anaraka an'izany lioka ohatran'ny anaraka na hoe liona zay antsontsika azy io zany L WELLS-MOUNTAIN-INITE-IVE-org. Wells Mountain Initiative.org. Io moa zany raha ohatra tsy azonao lenao dia tsy maninona fa midana ivereny jereo amin'ny Facebook amin'ilay Facebook an'ilay groupe Saraha Mahasoa fa ao izy io. Ny poste ao io ary misy fandarana ilay fandarana atao hatramin'izay nakariko daholo. Efa nakarina zany omaly moa zany izy any Madagasikara. Androany efa nakariko omaly moa zany omaly miaratsiny. Moa ty fandarana ataoko ity zany androany alatsinainy manamboatra fandarana rapitsy talata. Le androany lazay koa zany amboariko androany alatsinainy fa zany hoe nareo zany talata zao mahino an'ity fandarana ity. Dia efa posteo daholo ny fandarana rehetrarehetra. Dia ao koa nareo afaka mahazo an'ilay adresany iny fanamariana fotsiny iny ilazana ilay roy misy an'ilay tolotra ilay vatsim-pianarana. Io moa dia misy fanontaniana maromaro azavaiko avy eo fa atomboko avy hatrany ilay izy amin'ity lettre de recommandation ity. Inona moa zany ny atao lettre de recommandation? Ity vatsim-pianarana ity zany dia mitaky ry zareo taratasy anankiroa, lettre de recommandation anankiroa taratasy anankiroa zany izay tsy maintsy alefantsika ampiarahantsika amin'ilay fangatahana. Marihana fa ny fangatahana ataontsika dia miakatra amin'ny miditra amin'ilay tranokala fanaovana fangatahana manokana. Nareo zany zao rehefa miditra amin'ilay adresy site web nimeko teo dia ampidinareo any ambany ilay izy tadiavinareo ilay hoe scholarship. Ry ambony ery izy dia tsindrinareo dia midina any ambany nareo dia misy hoe apply here. Tsindrinareo dia mitondra anareo amin'ny pejy anankiray anaovanareo amin'ny fangatahana. Dia ny zavatra rehetra takiana amin'ity fangatahana ity zany dia tsy maintsy ampidirina ao anatin'io tranokala io avokoa, ao anatin'io website io zany izy rehetrarehetra. Tsy maintsy ampidirina ao. Fa tsy azontsika alefa email. Tsy azo atao alefa email. Tsy azo atao. Misy manontany an'izay mantsy. Azontsika alefa taratasy ilay izy. Fa saingy kosa manahy fa raha ohatra ka ny paositra any amintsika no andefasana azy zany sy ny paositra n'ilay firenena mandray azy dia manahy fa tsy hahatratra ny voalohan'ny volana marsa isika ka ho tantara tsy manatsahala nandany fotoana be isika nefa tsy ho varay akory ilay fangatahana. Mampirisika ako mba ampiasaintsika zany ilay tranokala anaovana ny fangatahana fa aza alefa taratasy paositra. Io moa misy ilay irany rebika jiro tsy mandeha izy ny paositra lavitra. Ka io moa nakaiky io paositra io indraindray io paositra io miadana. Za tsy miteny paositra na Madagasikara fa andeha ataontsika ny paositra. Na io mety any Madagasikara io na ilay paositra ilay firenena mandray azy. Ka mba ialana zany amin'ilay fahatarana dia aleo mampiasa an'ilay tranokala izay efa natokana anaovantsika amin'ilay fangatahana zany isika. Zay zany no anaovana azy. Ka ity ilay hoe lettre de recommandation ity taratasy anankiroa zany no soratantsika. Taratasy roa no soratantsika. Ilay lettre de recommandation io zany taratasy roa. Ny atao lettre de recommandation
dia olona mahafantatra antsika, olona mahafantatra antsika, olona mahafantatra antsika zany, mahafantatra tsara antsika no manoratra azy. Ireo olona ireo zany dia tsy mety raha idada na ineny, tsy mety, tsy mety, satria mitovy ny anarantsika amin'ny ankapobeny zany. Ohatra moa tsy mitovy ny anaranareo sy ny anaran'ny dadanareo dia metimety any, kanefa mbola misy fantahina zay valianareo momba ao, momba ny ray aman-dreninareo. Ka olona mahafantatra antsika ivelany dada sy neny no manoratra azy. Mety mpampianatra io, mety filohan'ny tanora io, mety mpiara-miasa io, mety ny lehibentsika io, tsy fantatra iza zay olona izay, fa io olona io zany no manoratra an'ilay taratasy amin'ny anarantsika. Zay zany no fandehan'ity lettre de recommandation ity. Io le lettre de recommandation io ihany koa dia arak'izay lazaiko izay, tsy maintsy olona mahafantatra antsika tsara no manao azy, dia ny zavatra soratan'io olona io zany dia mombamomba antsika rehetra sy ny fandraisana anjara antsika manataontsika teo anivon'ny fiarahamonina. Ka dia ho asesiko ary zany le izy. Roa zany le taratasy mila soratana, roa le izy. Io taratasy io zany dia atao amin'ny teny anglisy. Azontsika atao manoratra azy amin'ny teny frantsay na amin'ny teny malagasy, fa tsy maintsy adika amin'ny teny anglisy le izy. Ka tsy voatery zany adika olona adika teny matianina na le olona efa nanao reto, le olona manao fianianana amin'ny fitsarana reto. Torohevitro amin'io dia zao: soraty iangavy le olona noratra azy mitadiava olona mahita teny anglisy fotsiny mandika azy, dia izy vita teny anglisy iny no asainy soniavin'ilay olona nanoratra. Io taratasy io zany mila atao teny anglisy io taratasy io zany tombontsoa zany ho an'ny hafa mampafantatra an'ilay fikambanana Welsh Mountain Initiative, mampafantatra azy ireo ny momba anao. Satria le taratasy anankiray soratana dia ianao no nanoratra azy, fa ampafantarana ny tenanao. Ianao zany nanoratra anazy, fa ity indray zany dia mampafantatra ny momba anao zany ianao, mampafantatra ny momba anao ianao. Ile olona io zany no mampafantatra ny momba anao amin-jareo. Zany hoe ianao zany efa nanao ny ianao, fa mitindra mandeha ity kosa dia mampafantatra anao indray zany ity olona ty. Izy indray zany mampafantatra ny momba anao, izy indray no mampafantatra ny momba anao zany amin'ilay fikambanana. Zay zany no fandehany. Izy indray zany mampafantatra anao zany momba anao amin'ilay fikambanana izay manolotra an'ilay vatsim-pianarana. Zay dikan'izay zany manana anjara toerana lehibe amin'ny fahazoanao an'ilay vatsim-pianarana ilay olona izay manoratra an'ilay taratasy. Inona zany ny zavatra tokony asongadiny ao? Ny tokony asongadiny ao zany dia ny fomba fianaranao na ny fianaranao. Fantany tsara zany zay hoe ianao dia olona mazoto mianatra, ianao dia olona liana amin'ny fianarana, ianao dia olona mahay, ianao dia olona tia karokaroka. Ary eto dia miteny foana mahaferiko lesy. Na raha ohatra isika aza mieritreritra tsy mahay isika, dia misy fomba foana anoratana an'izay le hoe tsy mahay zay ho lasa mahay. Ny asongadina amin'izay fotoana izay tsy ny naoty, fa ny asongadina dia rehefa havitriana, efa azo fotoana mianatra. Tsy mety tapaka mihitsy olona tsy mbola niala tamin'ny fianarana, hoe niala tamin'ny fianarana fa niverina. Mila asongadina zany zay zavatra. Zavatra faharoa mila asongadina tokoa dia ny fandraisana anjara anao eo anivon'ny fiarahamonina misy ianao. Inona avy ny asa ataonao eo anivon'ny fiarahamonina, na inona ny zavatra ataonareo mianakavy eo anivon'ny fiarahamonina ka anisany mandray anjara amin'izany ianao. Mety andraikitra sahana any am-piangonana, mety andraikitra sahana any am-piasana rehefa miasa, mety andraikitra sahana any amin'ny fikambanana maro samihafa, na koa andraikitra sahana ao anivon'ny sekoly misy antsika. Rehefa misy anjara zany, anjara biriky ivelan'ny fiainantsika samy rehetra zany ivelan'ny momba antsika, fa zavatra ataontsika ho an'ny fiarahamonina izay misy antsika zany. Manarak'izay, raha ohatra koa moa efa miasa ianao zany, dia resahanao ihany koa zany ny sehatr'asa izay efa nataonao. Dia ohatra ny ahoana ny fahafahampon'ny mpampiasa na ny fahafahampon'ireo mpanjifa ny zavatra izay voakarinao. Io ihany koa zany no anazavan'ilay olona ny fahafantarana ianao manokana sy anaovany teny mahafinaritra, teny mampahery, mampirisika, mandresy lahatra an'ilay fikambanana. Mba ilazana fa ianao dia tena mendrika ary tokony azo an'ity vatsim-pianarana ity. Io taratasy io dia izao mety efa nisy nanoratra an'io, efa nisy nanao lettre de recommandation ho anareo tamin'ny lasa, dia aza adino fa le taratasy io dia tokony soratana amin'ilay taona anaovanao mifangatana. Zany hoe ny daty amin'ilay izy dia tokony amin'ity taona ity 2024
roarivo. Aza dino fa ty fahatsim-pianarana ty dia misy isan-taona. Sanatria ny vavara tendela ho izy zany. Ohatra zany nareo ka tsy afaka tamin'ity taona ty zany, nanao fangananao andeha fangatana dia amin'ny taona ho avy indray manao e. Fa raha mbola tsy nahazo lisansy ianao dia azonao taona mangataka an'ity fahatsim-pianarana ity zany. Ka le taona izay itsara, zany hoe taona 2024 zany tokony datin'ilay taona miampiasaina amin'io fangatahana fahatsim-pianarana amin'ity le hoe lettre de recommandation ity. Tokony resahan'ilay olona eo ihany koa ny zavatra vao nataonao vao vetivety. Fa tsy hoe zavatra nataonao tany amin'ny 10 taona lasa tany, zavatra vao vetivety nataonao. Mba hanasongadinana fa ianao ty zany, ianao zany hoe olom-baovao. Fa tsy ny lasa no tantaraina hoe lasa efa ela tany, fa zavatra izay vao nataonao taty aoriana. Zavatra nataonao tato anatin'ny 2 volana, 2 volana, 3 volana, 1 herintaona, 2 taona. Fa raha ohatra kosa efa lavitra be tany no soratanao dia mampametra-panontaniana hoe mbola manao an'ilay izy ve ianao sa efa nijanona tamin'izay. Ny taratasy hoe atao dia tsy mety soratana fianakaviana indrindra fa ny ray aman-dreny, dada sy neny tsy mety zany. Satria misy ihany koa ohatra hoe fifamatorana tsy voatery mety tsika ray aman-dreny moa zany, tsika ve moa andaina. Fa faly be tsika momba an'ilay zanantsika dia mety tena tsy hoe balahoasy be fa matavitavy be ilay resaka ka aleo dia matavy ny tsara fa tsy ilay matavitavy. Ny manaraka ihany koa zany dia rehefa manao an'ilay izy zany dia omanina milozana ilay taratasy dia vitain'ilay olona dia tehirizinao ao amin'ny ordinateuranao. Dia rehefa manao an'ilay fangatahana zany ianao dia tandremo tsara fa roa samihafa ny mila ataonao. Zany raha za zany amin'ny terinao dia asiako anarana hoe lettre de recommandation laharana voalohany, lettre de recommandation laharana faharoa. Dia amin'izay fotoan'izay zany tsy mifangaro fa avy dia akarinao zany malefa ny anankiray dia alefa ny faharoa zany. Ho antsika izay manoratra zany dia azadino manoratra ny anarantsika mazava, ny anaran'ilay mpangataka azafady, ny anaran'ilay olona izay anoratantsika ilay taratasy. Ilay mpangataka zany, ilay mpianatra mangataka. Mario tsara ao ny anarany. Dia mazava ho azy moa zany ianao koa mila manoratra ny anaranao sy ny andraikitrao, ny asanao, ny fomba ny fankafantaranareo na ny nafantaranao an'ity olona ity, efa firy taona ny nafantaranao anazy. Zay zany zavatra soratanao ihany koa. Dia lazao ihany koa zany ny fifandraisanao aminy, mety ianao mpanampianatrany, mety pasterany, mety dokoterany, mety ianao ihany koa ny mpanabe azy, mety mpifanolo-podirindrina ianareo, mety miaraka manao fanatanjahantena ianareo. Inona zay le fomba nafantaranao azy zay sy ny fifandraisanao aminazy zany, aminy, tsy aminazy moa fa aminy. Avy eo koa dia azo atao mihoatra ny arivo ny isan'ny teny amin'io, zany hoe efa-jato hatramin'ny arivo, zany hoe 2 pejy hatramin'ny 2 pejy ihany. Eto moa nisy nanontany miala tsiny vao tononoko ilay anarany nisy an'ilay nanontany ranabavy izay vololona R be dia be amin'ny vololona zany, hoe tsy ilay vololona fantatrareo avy zao zany fa vololona hafa. Anarana mampitanim-boanjo ho isika. Dia misy an'ilay ranabavy izay vololona R no nanoratra taty amiko ilay isan'ny teny io ve manomboka hatrary amin'ny daty sy ny sisa sy ny sisa. Mahatsotra azy fotony dia izao. Rehefa manoratra azy ianareo amin'ilay solosaina dia tsindrinareo misy fomba hafantarana ny isan'ny teny io, tsy mila isaina isaky ny 2, 3, 4, 5 fa any amo zany ny solosaina ampiasaiko amin'ny teny anglisy dia ery ambony ery misy ohatra review. Dia iny le review fotsiny tsindrinao dia misy hoe isan'ny teny. Tsindrinao ilay isan'ny teny dia mivoaka io dia izay totalin'ny isan'ny teny ao hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany. Dia azo atao mihoatra ny arivo ilay izy. Na efa-jato ny farafahakeliny, arivo ny farafahabetsaka indrindra. Fanampin'izay. Ny taratasy zany izay soratantsika io zany ilay ataontsika ilay mampafantatra mahafantatra ny tanora zany dia raha tsara indrindra raha ataontsika ao anatin'ilay antsoin'izareo amin'ny teny vahiny papier en tête, taratasy miavaka fampahafantarana antsika. Mety ilay orinasantsika io, mety ilay toerana sy andraikitra misy antsika. Tsara raha misy an'izay. Fa ohatra moa tsika tsy manana an'izay dia tsy maninona fa dia sorata ery ambony ny anaranao mpanoratra, ny adresinao dia ny andraikitra tananao. Raha raso ao zany dia papier en tête no tsara anaovana azy. Efa moa iaho hoe dia misy olona tsy manana an'izany papier en tête zany fa tsy olona tsara sitrapo te hanampy ianao dia tsy maninona fa atao amin'izao fotsiny ilay izy fa atao ery ambony ery amin'ny sisiny ery ambony amin'ny ankavia ny anarana, ny adresinao, ny asa ataonao, ny fomba ahafahana mifandray aminao, telefona sy ny adresy emailaka. Dia arafeto ilay taratasy. Inona avy zany ny zavatra hosoratantsika ao anatin'ny taratasy io. Ireto zany, ireto misy toromarika ny amin'ny zavatra izay soratana ao anatin'ilay taratasy. Ireto avy izany.
voalohany dia resao ao zany hoe ampirifoy amin'ny zareo fa maninona no tokony omena ilay vatsim-pianarana le mpianatra, le tanora zany. Eto dia milaza amintsika foana fa zao tsy antony maharesy lahatra ny olona ny filazana fa mila izy omena vatsim-pianarana satria mahantra, mampalahelo, mijaly sy sahirana. Mety marina zany, indrindrandrindra moa zany fa dia na anona ny tena zavatra be dia be nampahana ny tenena zavatra be dia be. Dia raha mahita moa zany toy ny tantara amin'izao fotoana izao, asa nakaiza aby izy ireny. Eny, tsika koa mety tsy mahazo tantana fa mbola ho avy, fa ny amin'izao aloha zany atao tsy hita bolena poka. Ka isika zany amin'io fotoana io zany dia manoratra hoe zao ny zavatra songadina, tsy le fahasahiranana no asongadina fa le mahamendrika an'ilay mpianatra, le mahamendrika amin'ny maha-mpianatra mazoto azy, mahamendrika amin'ny maha-mpianatra mavitrika azy, mahamendrika amin'ny maha-tanora azy, mahamendrika amin'ny fahatokisana ananany, mahamendrika amin'ny fahamatorana ananany. Marianao ihany ny filazana fa fantatro ity mpianatra ity. Fianakaviana tsotra na koa hoe sahirana no misy andry zareo. Ny reniny dia miandraikitra asa izay tsotra dia tsotra, tsy azahoana vola firy miditra dia soratanao ilay asa, ohatra manasa lamba, ohatra mivarotra anana eny an-tsena, ohatra manana magazin kely fa saingy tsy misy vola be miditra. Kanefa manoloana an'izay fiaikana be amin'ny fidiram-bola ny fianakaviana izay, ity mpianatra ity fahafantarako azy hatramin'izao dia tsy reraka ny mianatra ary mazoto ary tsy mbola ningitrika ary tsy mbola banga ny fotoana nianarany tany am-pianarana. Fanampan'izay koa dia mazoto mianatra izy, mazoto miasa, mitady vola ahafahany manampy ny ray aman-dreny sy andoavany ihany koa ny zaram-pianarana. Jereo tsara ny fomba nampiseho amintsika azy, aseho amintsika amin'ny lafiny iray le fiaikana hatrehan'ilay olona, le fahasahiranana hatrehan'ilay olona, dia asongadintsika, tsindrintsika amin'ny zavatra mamendrika izy. Amin'izay fotoana izay zany voalaza le fahasahiranana, fa ny fon'ilay mpanapa-kevitra amin'izay fotoana izay dia tsy apetraka amin'ilay resaka alahelo na fitserana. Satria raha miteny isika zanak'olona sahirana izy io, zara raha misakafo indray mandeha isan'andro. Raha ohatra indray ary ka misy anankiray manoratra indray dia milaza hoe zanak'olona mpangataka iray zany dia mpangataka hafa dia miteny le mpanoratra hoe zanak'olona sahirana izy ary zara raha mihinana isaky ny 2 andro. Dia jereo amin'izay fa voatsindry le zara raha mihinana indray mandeha isan'andro, voatsindry le hoe zara raha mihinana isaky ny 2 andro. Fa rehefa ampidirinao le lafiny anankiray mifanohitra zany, misy endrika fifanoherana, sahirana nefa mifameno hoe sahirana fa mavitrika, sahirana fa mahatoky, sahirana fa matotra, sahirana fa mahay, sahirana fa mendrika, sahirana fa maranitsaina. Rehefa izay no ataontsika dia voatsindry n'ilay fahamendrehana ilay fahasahiranana, ary izay no avoakantsika hoe olona mendrika ity olona izay anaovako an'ilay taratasy ity. Eto koa zany zay zany zatra anankiray soratana. Eto koa zany isika dia afaka maneho ilay toetra soatoavina anana valeur, ilay toetra na ilay soatoavina anana n'ilay tanora, ka mifanaraka amin'ilay soatoavina izay zaraina sy aparitaka ary maharesy lahatra ny tompon'ilay lehibe n'ilay fikambanana manome an'ilay vatsim-pianarana. Zany hoe ity fikambanana ity dia mijery resaka mazoto, olona mikira, olona matozo. Jereny ihany koa ny olona tia karokaroka, olona liana, olona tsy mety kivy, olona mitady ny tsara indrindra. Jereny ihany koa anisan'ny soatoavina ekeny tadiavina ihany koa ny olona tia manampy ny hafa, tia mikarakara ny hafa, tia manao zava-tsoa ny hafa, tia mikarakara ny fiarahamonina, mandray anjara fanatsarana ny fiarahamonina misy azy, ny fiainan'ny hafa fa tsy mifatotra na miodikodina fotsiny amin'ny tenany eo zany fiainana. Ireo rehetra ireo zany ny zavatra lazaiko mendrika asongadina. Zay zany zavatra soratana. Fanampin'io ihany koa azadino ny miresaka ny momba ny fianaran'ilay mpianatra, ilay tanorantsika io zany satria izy manko mitady hoe olona tena ambony note sy ny sisa, ka le olona anaovantsika an'ilay lettre de recommandation tsy voatery ho ambony note no ny antony maro samihafa. Fa tsy mampanino zany ka modelahatra ho azy koa no ambany note. Eny afaka manko le hoe ngetrika foana tany am-pianarana dia zao amin'izay manenjika amin'izay zany le fingitriana reny. Fa
raha ohatra ka olona tena noho ny tsy fahafahamanao no mahatonga ny notiny ratsy na tsy fananany no tsara na koa fanampin'izay no hoe ohatrany hoe marisarisa ao fianarana, avadio zay. Na teo aza ny fahaserana ao anivon'ny fianakaviana dia tsy mahamenatra ny milaza fa teo amin'ny tanàna izay misy azy dia anisan'ireo nahazo baccalauréat izy. Na firy zany notinao ao dia efa izay no asongadinao. Hoe mametraka zany ianao manana bac izy ity ary tsy izy rery no nahazo bac, fa anisan'ireo izay nahazo bac izy tamin'izay fotoana izay. Ohatr'izay zany hoe asongadino zany ilay lafiny tsara mampiavaka ny mpianatra io zany. Raha misy ihany koa fahaiza-manao manokana, talenta, ohatra haitarika, leadership, fitarena zany, haitarika. Na koa misy fahaizana manokana, mihira, mahay mikarakara ankizy, milalao amin'ny ankizy, mahay mamoron-javatra, mahay sy havanana amin'ny resaka tanana, mamboly, miompy, mahandro sakafo, mahay mandahateny, mpanao fanatanjahantena rehefa nahazo mari-pakasitrahana maro. Izany rehetra zany asongadina amin'ny taratasy. Fanampin'izay ihany koa. Nahoana moa zany ozy resantsika eto koa zany le hoe raha ohatra ka jerenao zany hoe ny fiainan'io tanorantsika tamin'ny lasa zany, ny zavatra nataony tamin'ny lasa, ny fianarana nataony, dia moa ve ilay lalam-pifanana izay tiany hidirana amin'izao, ilay filera ataony amin'izao mendrika mifanaraka amin'ny maha izy azy, mendrika na mifanaraka amin'ny faniriana hatramin'izay, na ny zavatra tiany atao amin'ny fiainana hatramin'izay. Dia raha hitanao fa misy izay dia asongadinao ny fifandraisan'ireo zavatra ireo. Hoe izao no fahafantarako azy ity tany amin'ny izy secondaire, izy tany amin'ny lycée, izao ny zavatra efa resahany andavanandro. Io tokoa ary fa lalam-piafanana ataony science naturelle ohatra, dia izay tokoa zany no tiany anarina. Ary hitako mihitsy fa tamin'ny hatramin'ny nahafantarako azy dia mandinika momba ny siansa voajanahary, siansa natoraly izy zany izy dia izao ny zavatra ataony. Maka biby izy, misy namako izay tsaroako tsara, maka boketra, maka reboketra izy zany, sahona, reboketra, maka reboketra izy na sahona, dia manao fandidiana, ataony opération dia vakiny kibon'ilay reboketra io. Mbola tsaroako tsara ilay reboketra misy atody be dehibe ao anatiny ao, dia faly lera namana. Izany no tiany atao zany science naturelle mandinika amin'ny biby, momba ny biby. Ohatr'izay ianao zany manoratra hoe efa fantatra hatramin'izay dia izay lalam-pifanana ataony io, ary mifanaraka amin'ny toetra, mifanaraka amin'ny zavatra nataony, ary ny faniriany rehefa vita ny fianarana dia hanao zavatra eo anivon'ny fiarahamonina. Inona ilay zavatra? Tantarao, amorona fanafody ohatra. Izay zany zavatra tiany atao. Izay mila asehoantsika zany raha omenay vola, zany hoe rehefa omenareo vola zany io olona io, dia hiverina dia amin'ny fiarahamonina ny zavatsoa izay hoentiny vokatry ny fianarana izay ataony. Ahoana ny fomba anaovany an'izay? Izy dia nilaza fa hiasa hanao farmasia, anangana farmasia zany izy ary tsy vitany anangana amorona fanafody miainga amin'ny zavatra misy eto Madagasikara. Dia azavainao satria azavainao inona avy zany, satria izay nefa tian'ilay mpianatra atao ary kasainy. Ny antony anaovana ny lalam-pifanana zany dia rehefa vita ny fianarana dia izay koa zany ny zavatra ataony rehefa vita tanteraka io fianarana io. Fanampin'izay sorata eo ihany koa hoe ahoana ny fomba fitazomany olona io, ny fikolokoloana, ny fifandraisana aminy zany. Dia ny anao ny fiarahany amin'ny namana, dia olona mamioditra eo anivon'ny fiarahamonina ve izao olona laomonina na leomonina azafady, fa samy mamioditra. Ainy ve ny mifandray amin'ny rehetrarehetra, ainy ve ny mitandro fihavanana, ainy ve ny mitandro filaminana. Tsy avy aminy porian'ny ady fa izy kosa dia olona mpampiavana. Zany rehetra zany ilainy zareo avokoa, satria tsy misy fampandrosoana tanteraka raha tsy misy olona, raha tsy eo zany izay le hoe filaminana, raha tsy eo koa ny fahaizana mandamina. Zavatra azontsika resahana ihany koa dia ny eo amin'ny toetran'ilay mpianatra amin'ny lafin'ny faharetana. Maharitra ve izy? Mitozo ve izy? Mikiro ve izy? Izany hoe mikiry biby, olona manana faharetana. Eto zany dia milaza aminareo fa ohatra zany ianareo indroa, intelo, inefatra vao nahazo bac, dia hoe mangataka fa anisan'ny toetra tsara anie zany, tsy kivy mihitsy. Io moa ilay hoe tsy kivy mahitsiny, tsy kivy mihitsy ianao. Azo ihany ny dikan'ity. Mahafantatra namana anankiray raha tsy diso zany izay impito nakabaka vao nahazo baka. Olo-pantatra moa zany fa tsy namana, olona fantatra. Impito fitozona anie zany nahazo baka le ranamana. Sendra nandalo tany Madagasikara tamin'izay, hitany teo Akandramamy teo ana tôbila mitondra fiara.
afaliana ny azy ity nanahaka ananahy. Io moa zany sady zakanany ahy moa misy le fiara mitohana be. Iny izy avy any sady manahaka anahy manatona mihazakazaka donidoniny le fitaratra nampidiniko. Za zany netre izy moa le raha namana ty. Ay tonga de tadidiko. Tena afaka dokotera, afaka ho afaka ela ny ela fa azo le izy. Toetrany zany. Ary zany de azontsika asongadina. Zany ny olona tena manamaha izy azy tsy kivy mihitsy. Fa io de azoko foana ny anarany io. Anisan'ny zavatra azontsika songadina zany zay hoe ity mpianatra ity de anisan'ny olona zay tena manana rispo ary rehefa hoe zavatra ho atao de tsy maintsy vitany. Fanampin'izay ihany koa de dinio ihany koa azonao lazaina ihany koa hoe olona mahatoky ve izy, olona marina ve izy, olona azy anderana ve izy. Satria nahoana amin'le fangatahana tao manko ianao manoratra azy eo, tsisy olona maniry ianao hanoratra an'izy. Dia soratanao ao zany de le mpianatra zany le mameno an'le fangatahana. Fa isika le manao an'le taratasy de mila manamafy ihany koa fa olona azo tokisana mba ahafahan'izy ireo mino hoe ny zavatra rehetra zay soratan'ity mpangataka ny fatsim-pianarana ity zany dia zavatra marina avokoa. Ny zavatra ataontsika zany de misy profo mitentsika olona mahatoky izy de soratantsika mahatoky izy tamin'ny zavatra hitako satria nisy de zavatra ohatr'izao de zao natao. Mitentsika fe olona mahay mitarika izy ao am-piangonanay mena profo ao am-piangonanay de misy ambanina tanora ary izy de voafidina voatendry isa-taona hitarika an'ireo tanora ireo. Ohatran'izay hoe olona mandray anjara ny fiarahamonina izy de tsy tapaka mihitsy amin'ny fanatrehana komiti-pokon'olona, komiti-pokotany. Ary raha misy fahoriana ao amin'ny fokotany de izy no misolo tena ny fianakaviana hatrany. Zavatra ohatrany misy profo ny zavatra lazay. Move le mpianatra manana toetra manokana, fahaiza-manao manokana, iny moa efa natsetiko kely ihany zay mety hanampy amin'ny fahazoana vatsim-pianarana ity. Ohatra raha mahay resaka solosaina izy de lazainao ao fa tena nanampy anay izy amin'ny fomba fijerena zany atao hoe Facebook fa tsy hainay zany. Ohatra fotsiny zany. Inona zany no manetsika an'ity olona ity? Inona ny teny baiko, inona no mibaiko azy? Fitiavana androso, fanampiana ny hafa, fijerena lavitra, famoronan-javatra, fahamarinana, inona ny zavatra manetsika? Ohatra anahy zao ohatra, za zao ny zavatra manetsika anahy de zao mahafinaritra mahita ny olona tafita. Tsy haiko manazava azy aminareo fa rehefa maheno na mahita tafita ao ny ranona de zao zay mihitsy za no manao arosy. Tsy haiko zay za faly tafita izy. De ohatr'izay inona ny zavatra manetsika an'le olona? Manetsika azy ao mahatonga anahy manao an'ity fandarana ity sy ireo nahy manao amin'ny hetsika asa ao an'i Madagasikara de zay mahafaly anay, mahalala fa tafavoaka hono rakoto, tafavoaka hono rasoa, nahita fombiazana hono rabe. Ary nahazo izay nitadiavina hono ravao. Ohatr'izay le izy. Ohatr'izay inona manetsika anazy rehefa manao zavatra izy. De lazao ao zay. Ny sasany mety fitiavana, ny sasany mety faniriana, ny sasany mety voninahitra, ny sasany mety laza. Lazao ao zay zavatra zay. Fa antsika zany mametraka tsara hoe ity mpangataka vatsim-pianarana ity de mendrika ary tsisy mitovy aminy ny mpangataka rehetra zay hitanareo. Olona roa zany no manao an'le taratasy ka olona roa samihafa de hazavao aminy zay zavatra zay reto ny zavatra ilaina hosoratana amin'ilay taratasy anaovana an'ity lettre de recommandation ity zany le taratasy manamafy ny fangatahana ataonao. Lay olona zay nanoratra an'le taratasy no manoratra an'le taratasy de mety tsy niaino an'ity fangatahantsika ity. De ny azonao tenenina azy de asavao mandeha ao amin'ny Facebook groupe tsika izy zany Zarahay Mahasoa fa akariko ao zany izy ity, akarina ao zany izy ity. Za moa zany manao ty fandarana ity androany de miainga avy aty Lomé renivohitry Togo. Miasa ty indray zany aho zao misy iraka ataoko aty de aiko moa aty koa kay misy fatapahan-jiro. Misy le délestage fatapahan-jiro lava reny. Any amintsika moa zany le izy rehefa tapaka indray de atao hoe coupure technique andreo. De avy indray atao hoe panne technique andreo. Fa mitovy ihany na coupure na panne na délestage de maizina foana ny trano. De za manao an'ity zavatra ity atsany maizina tapaka teo zany le jirotsika ka tsy fantatro na mbola ampy le fahanany ino izy ity ny vatoaratry ny solosaina, vatoaratry ny solosaiko tsy haiko raha mbola ampy. Vatoaratra moa zany sao de misy gagy nareo, vatoaratra zany de ny batery
ny bateria, ny solosaina izay ampiasaina. Fa raha ohatra zany ka sanatria tsy ampy dia izao raha toandro any amintsika zany izy raha toandro rapitso raha tany amintsika fa miakatra amin'ny Facebook izy ity dia asehoy alefaso any amin'ny olona izay anao ny lettre de recommandation dia mba iangavizy hainao azy hoe ity zavatra mila soratanao na zao ny zavatra azonao soratana mombamomba. Zay ary zany ny androany rapitso zany fandarana 5 dia famalina fanontaniana rano ray fotsiny momba n'ity vatsim-pianarana ity. Famalina fanontaniana rano ray fotsiny. Misy fanontaniana efa nampiaraky leranam-bavy vololona R teo efa novaliako dia misy ihany koa fanontaniana avy amin'ny nandriamatoa Jean Fidèle R enganeka ao ianao Jean Fidèle R maromaro reto fanontanianao reto valintsika rapitso ny sasany fa ny valiako avy hatrany zao fotsiny aloha dia le hoe ilay vola $5,700 ve vola natokana ho an'ny fampandrosoana ny fiarahamonina sa miaraka amin'ilay fiahinany fianarana. Io vola io zany tsy hoe vola omena ianao fa io nanaovanao ny lahatsoratra. Raha ohatra ka omenay an'ity vola ity ianao, zay le fanontaniana. Dia inona no fampandrosoana tianao atao, inona ny zavatra tianao atao ao amin'ny fiarahamonina misy anao ampandrosoana azy. Zany hoe tsy ao anatin'io zany le vola iahinany fianaranao ka. Io zany vola tsy omeny koa fa ahafahany manakatra ny fomba fisainana sy ny fomba fiheveranao sy ny fomba fanaovanao zavatra anivon'ny fiarahamonina. Valiny dia tsotra. Tsy tafiditra ao anatin'io ny fiahinany fianarana ary tsy vola omeny anao fa raha toa ka omenay anao io dia ataonao inona ilay vola amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny fiarahamonina misy anao. Everiko fa vaovary zany zay ilay fanontaniana. Fanontaniana anankiray koa araroatiko any vetivety satria mbola misy minitra kely ty vetivety any hoe mbola tsy ahony ny fandarana, mbola tsy voasoratra andakitra soratra ny fandarana fa 7:70, 8:70, 7:70. Tena mbola tsy ao re tompoko, tena mifona tsy ao. Ny fandarana fa 8:00 zao nakaroko androany. Tena mbola tsy ao fa ezahana hoe ahoana za koa ny tsy misy le olona nanampy nanoratra reny misy fahasahiranana tampoka dia tsy afaka manampy indray zareo zao manoratra. Dia ny angaviako anareo dia enoy foana le feo enoy foana le rakim-peo averimbereny satria efa amin'ny Facebook le izy averimbereny enoina le rakim-peo dia mandraisanao tianareo dia zay ny fomba anaovanareo zany an'ilay fangatahana satria tsy tratrako le izy fa io tsy hisy fanomezantsiny tsy hisy fanomezantsiny fa tsy tratranay ato amin'ny hetsika aso amin'ny Madagasikara le izy satria nareo tanora namana izay miara-miasa amiko koa aza dia manana antom-pivelomana ary sahirana amin'izay manahirana azy avy ny andraikitra reo koa misy mbola voananam-bady fitahina le zany ohatra voananam-bady moa dia miteny hoe voananam-bady dia karakarao madama, karakarao ramatoa, karakarao ramose fa ny manitra ny vao tsy manitra ny ratsy ozy izy amin'ilay filazana azy na le tsy mivoaka avy ao anatin'ny baoritra ny ratsy fa kolokolo tsara le fifankatiavana ka na dia eo aza ny fitakiana avy amin'ny mpiaino ny amin'ity le soratra ty dia tsy hoe tsy miraharaha ny mpiaino tsika fa dia manjanaka aloha zay vao ny mpiaino lohalarana aloha zany ny ao an-trano ka hoary foana izy ity ireo olona ezahanay fa eno le feo averimbereny enona ny fiolom-bana ampianareo. Dia rapitso moa zany manohy mamaly an'le fanontaniana maro izay nalefanareo tamiko valim-panontaniana rano ray fotsiny zany ny ataontsika rapitso izay voavaly androany moa zany efa voavaly fa rano ray no ataontsika rapitso fa dia mifinoana ary isika anaraka an'izay fandarana izay indray zany amin'ny alarobia zany io fandarana 5:20 amalintsika ny fanontaniana rehetra izay manetikitika anareo momba n'ity vatsim-pianarana avy amin'ny Welsh Mountain Initiative ity. Zay ary no izy ary fa dia mirary ny soa antsika mianakavy samy oela velona samy tain'Andriamanitra avokoa isika rehetra samy ahomby amin'ny zavatra izay atao mankasitraka tompoko lahy misaotra tompoko vavy ary azo ny vatsim-pianarana tadiavina ihany koa ny zanantsika sy ireo zandritsika. Misaotra ny Azeda Radio Television Mandrakariva amin'ny fanolorana ny fandarana. Misaotra ihany koa ny teknisianina amin'ny fikirakirana an'izany ary raha mba fantatra ireo reny teknisianina reny dia mba handefa asosorana amin'ny anarako izy fa tsy fenina anareo fa tena tsy mora le satria mifandray amiko aty dia indray io fandarana io alefako any tsy mety dia averina aty indray za amin'io zany efa matory satria misy elanelana ora eo amin'ny adiny 9 zany zao Madagasikara sy Etats-Unis zao moa zany aty Togo le histoire tsy diso adiny 3 dia matetika manao an'ity fandarana ity zany efa hariva
dia manoratra ry zareo tsy mety indray ny ilay izy dokotera fa averiny zary fa matoa fo maraina vao tara be dia vao indray vao mikoropaka inona indray zavatra atao ka raha mba fantatrareo ireny teknisianina ny radiontsika ireny dia mba isaoro manokana ry zareo amin'ny ezaka izay ataony hifanampiantsika mianakavy. Eny ary fa dia samy tahin'Andriamanitra isika rehetra mandra-pitafa indray. Sampy tsara, samy hoela velona.